zavatra zay nataontsika androany kolotsaina amin'ny ankapobeny le santabary milao vary ny mangala fadibaro izy ny betsy misaraka tena fototra ao anatiny aloha dia voalohany indrindra ny fihavanana, faharoa ny fahaizana makasitaka. Zany zavatra tena atao. Zany rehetrarehetra zany dia ataoko hoe tena simenitra mampiray atsika. Mety moramanga dia sampanana mety moramanga. Miteto daholo ny foko rehetra. Ka ny zavatra nataontsika androany dia mbola zava-dehibe ihany koa satria nampiray an'ireo foko rehetra zay misy eto moramanga. Ka zay zany nitenenana hoe manana anjara toerany lehibe ny kolotsaina amin'ny lafiny sosialy, indrindra fa amin'ny lafiny fampandrosoana. Ny antony dia tsotra hoe raha tsisy ny filaminana, tsisy ny fiarahamonina mirindra dia sarotry ny ampandroso. Izay zany atao amin'ny fadidina faritra Rotramangolo dia tena manisy lanjany be lehibe ny kolotsaina io. Ny porofon'izany dia misy fitadiovana anankiray ao direction ao amin'ny rafitry ny faritra isahana manokana ny kolotsaina. Zay zany amafisy eto hoe manentana atsika rehetra zany misaotra manokana koa ny fikambanana fanafagnasiny tany tamin'ny fikarakarana le nanandroany. Dia mbola mamerina ihany koa ny fisaorana sy fakatelemana n'ireo olo maventy tangalamena ray aman-dreny tanàna amin'ny tsodrano zay mino ny tenanay androany. Tsodrano moa zava-mahery dia matsiaro manana ray aman-dreny na azo hery vaovao indray entina miatrika ny didy. Zay moa zany zavatra tsara tsindriana hoe faritra Rotramangolo no resantsika eto hoe na dia hoe avy aty Mangoro aza ny fiaviana dia tsy maintsy le distrika 10 iarahana mijery daholo. Araka ny teniko teo fampandrosoana mirindra ny tanjona le distrika 10 ireo zany atao zavatra fampandrosoana ny faritra dia efa misy zavatra voaomana arakaraky ny zava-misy any atoerana.